Ny Korintianina faharoa toko fahadimy, andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo no jerentsika nio Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria zao ny hevitray, maty ny olona ray hamonjy ny olona rehetra, dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny Korintianina faharoa dia amaliany Paoly an'ireo super apôtre na hoe apôstôly malaza zany izay manaratsy azy sy manendrikendrika azy hoe tsy apôstôly satria tsy anisan'ireo 12 niaraka tamin'i Jesosy Kristy Paoly. Dia ao anatin'io Korintianina faharoa io zany izy no miaro ny maha-apôstôly azy milaza ny fanompony sy ny asa efa nataony any fahoriana izay ny aretany noho izay fanompony any Kristy izay. Dia eto amin'ny toko fahadimy izy dia milaza ny motivationy amin'izay zany, ny antony hoe inona no mahatonga azy nanao an'ireny asa fanompona be dia be ireny. Dia raha mijeritsika ny tantaran'i Paoly hoe talohany nahafantarany an'i Kristy na lalàny fitiavan'i Kristy i Paoly dia anisan'ny ireo olona izay niezaka hanaraka ny lalàna. Voalaza eto hoe araka ny lalàna dia fariseho, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Zany hoe tena niezaka nanatanteraka ny lalàna arak'izay mampety azy mihitsy i Paoly zany tao anatin'izay. Kanefa rehefa nanomboka amin'izay izy nahita n'ilay fitiavan'i Kristy, ny famonjen'i Kristy, dia zao no lazainy hoe zany tena voalohany indrindra mpanota ozy izy. Zany mpanota voalohany indrindra ozy izy na dia nahatanteraka ny lalàna ary izy arak'izay azony natao dia mpanota ihany izy eo anatrehan'i Kristy. Dia rehefa nahita amin'izay zany izy ny famonjen'i Kristy, ny fitiavan'i Kristy, ny nanoloran'i Kristy ny ainy ho azy noho ny fahotany dia nanaiky sy nandray an'izay fitiavan'i Kristy izay izy. Dia nahita hoe tena lehibe le fitiavany, manolotra ny ainy, hamonjy ny sakaizany, hamonjy azy dia lasa olom-baovao Paoly zany. Hitantsika eo amin'ny 17 aoriana kelin'le teo hoe rehefa olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa le zavatra taloha niezaka nanatanteraka lalàna ireny fa efa tonga vaovao izy ankehitriny. Amin'ny 20 amin'ny Korintianina faharoa ihany koa dia mampiseho mihitsy Paoly hoe lasa ambasadôrin'i Kristy izy, lasa iraka solon'i Kristy izy, mitory filazantsara mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ary lasa tena nafana fo amin'ny fampianarana, navita nanoratra boky 3 ao anaty baiboly izany rehetrarehetra zany noho ny fahafantarany fitiavan'i Kristy. Ka noho izay fahalalan'ny fitiavan'i Kristy izay zany dia maty izy, maty ilay mahay Paoly any Paoly, le maha izy azy any Paoly dia maty. Ary zay mihitsy moa lazainy eo amin'ny Galatiana hoe efa nanombo ny nofony mba ny famindriny ary ny filany niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy rehefa nino amin'i Jesosy Kristy, ka tsy nitady ny ho azy tsony izy na izay petipety ny fiainany na atsaratsara ny fiainany tsony izy, fa io le lazainy eto hoe maty ny olona ray hamonjy ny olona rehetra. Jesosy Kristy zany maty hamonjy ny olona, dia maty koa le olona rehetra, maty ny mahizao azy, ny faniriny, ny nofiny ary ny filany. Ary satria Jesosy Kristy maty hamonjy ny olona rehetra, dia zay velona tsy hoe akory hoe maty Paoly dia tsy manao ninina intsony, fa velona ihany koa izy liaraka amin'i Kristy nitsangana tamin'ny maty. Dia zay ny ambarany mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Tsy velona ho an'ny tenany intsony Paoly, tsy velona mba azahoany sitraka amin'Andriamanitra na manao asan'Andriamanitra, azahoany sitraka ho an'Andriamanitra, na azahoany fitahiana, na azahoany laza, na azahoany vola, na azahoany valim-bavaka. Tsy izay ny antony anompony Paoly, fa velona ho an'i Jesosy Kristy efa maty sy nitsangana hamonjy azy izy. Satria Kristy maty no fahotany, fantatry Paoly zay, ary fitiavany nahafatesany Jesosy Kristy ny solo azy noho ny fahotany Paoly dia miara-maty amin'i Kristy koa zany lay izao an'i Paoly.
lay fitadiavany mahatsaratsara azy sy mahapetipety azy a maty miaraka tamin'i Kristy ihany koa io. Kanefa tsy nijanona ho faty Kristy fa nitsangana tamin'ny maty ihany koa izy, dia niaraka tamin'izay ihany koa Paoly dia avelona ho an'Andriamanitra ny fiainany dia ny fanompona an'Andriamanitra no ataony tsy mitady zavatra amin'Andriamanitra intsony izy fa nahazo be dia be, tsy mitady ny ho azy intsony izy fa efa tena voky ny fitiavany Kristy satria io ny lehibe indrindra dia nanoloran'i Kristy ny ainy hamonjy azy. Ny fitiavany Kristy no manery anay ary ny anao. Raha nahavoaray zavatra tamin'ilay hafatra teo ianao dia zarao amin'ny hafa mba azahoany ihany koa. Aza donona ny manao j'aime ny pejitsika dia misabone. Ary raha te hifandray aminay ianao na te hanohana anay dia atsoy ny laharana eo ambany eo.